Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Mahatratra ity alahady fahafito ny volana Marsa taona 2024 ity. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitantanany no nahafahantsika mahatratra izao andro izao, ary mbola ny fitondrany ihany izay mandamina ny fiainan'ny fiangonana no ahafahantsika indray manokana anizy efatra mianadahy reto ho mpandray ny fanasan'ny Tompo rehefa nianatra nandritry ny taona 2024 nefa fantatsika fa noho ny valana retina dia tsy azo ny tanterahana ny fanokanana n'izy rehetra. Izy 17 mianadahy fa dia tsy maintsy natao indroa taona ary dia tanterahana eto ny fanokanana an'izy efatra mianadahy, ary ny anankiray moa dia nangataka mba ho an'ny Pentekosta vao hotokanana noho ny tsy mahita toerana ny fianakaviana. Fifaliana lehibe ho antsika izany, ary fisaorana lehibe no atolotsika an'Andriamanitra noho ny fandaharany, ary engane ny fanahintsika sy ny fontsika hibanjina ny Kristy izay tompon'ny fiantsoana azy ireo sady tompon'ny fiantsoana antsika koa, mba hahatonga antsika ho fo iray, vava iray, saina iray, miara-manome voninahitra an'Andriamanitra manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao. Dia ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'ilay ankehitriny sy taloha aro avy amin'ny fanahy izay eo anoloan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty, ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Petraka isika rehetra.
aoka hiara-mitsangana isika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ny salamo faraka amby 100 no iarantsika mamaky izao midera ny anaran'ny Tompo. Aleluia! Ideran'i Jehovah mifoky rehetra aho, eo ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah, ka dinihany izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy. Miantra sy mamindra fo Jehovah, nomeny anina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy ny lovany jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Ny toetra mafy mandrakizay doria ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy, efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy, masina sy mahatahotra ny anarany. Ny fahatahorana ny Jehovah ny fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara no nanany izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Hira fahasivy. Mivavaka isika. Derainay sy ankalazainay ianao, asandratray sady omenay ny voninahitra rehetra ianao. Ry Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, ilay taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra lehibe, mahagaga, ao amin'ny maha ianao. Andriamanitra tsy misy toa azy, tompony tompo sady mpanjaka ny mpanjaka, ary Andriamanitra ambony noho ny Andriamanitra rehetra. Misaotranao zay, mankasitraka anao zay noho ny asanao lehibe, dia nitadiavanao anay, ary nitsinjovanao anay tao amin'ny fantrahanay, ka nanangananao anay ho zanaka tao amin'ny Jesosy Kristy, ho mpandovan'ny fiainana mandrakizay. Amin'ity alahady ity Tompo, dia te hisaotranao zay fa anampinao ndray nisan'ny olona zay manolo tena ho anao, hanompo sy hanaradianao, ary joro vavolombelona teo anivon'izao tontolo izao ho fanasina sy fahazavana. Ny fahendrena avy any aminao ihany, ary ny hery mipanahy avy any ambony, zany ihany no ahazahoanay manatanteraka ny fanoloran-tenanay, ary mahatanteraka ny antom-pisinay eto amin'izao tontolo izao sy eo anivon'ny fanjakanao. Ko manatrehanay Tompo, ary mitenena aminay indray, avaozy ny fiangonana, ary avaozy
ny fanahinay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Petraka isika. Ry havana malala, Andriamanitra masina ny Andriamantsika. Mankahala loto ary tsy mety onina eo anivon'izay tsy masina. Nefa Andriamanitra mahalala antsika koa izy, mandinidinika ny fotsika ka mahafantatra fa tsy tanteraka isika. Tsy tonga iantsony marina ho ny tompo fa ny mpanota ibebaka, ka okary isika anatona ny tompo amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, iaiky ny fahotantsika sy ny fahantrantsika mba ahazoany manavao ny fo ny fanahintsika ka handehanantsika miara-dalana amin'ny Jesosy Kristy, miombonaina amin'ny Jesosy Kristy ary mandray fahavelomana avy amin'ny Jesosy Kristy. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zay fa afaka manatona anao na dia tsy mendrika aza. Teny amin'ny nandehananay namakivaky ny fiainany andavanandro, dia maro ireo zavatra izay nandoto ny fonay, nanimba ny fananay ary nandoto ny tao anatinay. Misaotra anao anefa zay fa vonina mandrakariva ianao no ny anasanay, anadio anay, anavao anay mba azahoanay mandray aim-baovao, anarahanay ianao amin'ny fanasin'ny fahamarinana. Kondreto zay miondrika eto anatrehanao, miaiky ny fahalotonay, ny eritreritray ratsy, ny fironan'ny fonay tsy araka ny sitraponao, ny fiteninay nandratra ary ny asanay tsy nahavokatra ao amin'ny fanjakanao. Ifonanay Tompo, angatanay famelana Tompo, ary sokafanay midanadana ny fonay mba ho dinidinianao, anesoranao ny fakaratsy rehetra ary ametrahanao kosa aty anatinay ny fanahin'ny zanakao Jesosy Kristy. Miaraka ny fiangonana. Rirainay be famindram-po, mitalao aminao zahay mamelany ilokay. Diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keliko, ary avozo ny fanahinay mba vomoka nompo anao. Anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, no entinay manao zao vavaka zao. Amen. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitry ny fanavaozana, Andriamanitry ny fitomboana, ary androany iray ho antsika rehetra zay ny bebaka marina, te handeha amin'ny lala marina, te hitombo amin'ny fanaranan'i Kristy, ary te hiavao amin'ny fanahy ny mahazanak'Andriamanitra. Enoy, raiso, ary isaory ny teny anambaran'ny tompony asany, izay namelany ny elokao. Iara-mitsangana isika. Dia narefeo mahery tany an-danitra nanao hoe,
ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahefan'ny Kristiny satria nazera ilay mpiapanga ny raha lantsika dia ilay mpiapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny ranony zanak'ondry koa voavelany elokareo noho ny anaran'i Kristy masina. Aleluia, miderany tompo. Ataontsika ny hira fa 7:70. Samba samba zana dia afaka andray sitrapony sy anatanteraka zany amikery isika. Zao ary ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika voavela eloka. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy miahanahana na mihatsara velatsia. Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, ka araroty ny andro azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Petraka isika ry havana. Zao dia manomana ny fomba mampanantsika isika andre ny teny voarakitra ao amin'ny soratra masina anjarantsika amin'ny ity alahady ity. Ataontsika ny rehefa voatondro
dia mangataka ny tompon'anjara amin'ny vavaka sy ny vakiteny mba hiakatra ity. Mbola iaraka ivavaka isika tompoko ry tompo Andriamanitra eo dia mbola velom-pisaorana anao indray izay ankehitriny fa mbola vorianao eto ka omenao izao fotoana izao ahafahanay miaino ny teninao. Tompo apetraka tanteraka eo am-pelantananao izany ka ny herin'ny fanahinao masina ane no hitari-dalana anay ka ahafantaranay indray izay tianao holazaina aminay amin'izao anio izao. Saotra indrindra Jesosy eo amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maka ny teny tsika ny teny voalohany voalahatra amin'ny perikopy androany dia ao amin'ny Exodosy. Exodosy toko 20 andiny voalohany ka hatramin'ny 17. Exodosy toko 20 andiny voalohany ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nanambara ireto teny rehetra tamin'ny Israelita Andriamanitra ka nanao hoe: izao ny Tompo Andriamanitrao izay namoaka anao hiala tany Ejipta, toerana nanandevozana anao. Aza manana andriamanikafa ianao fa izao ihany. Aza manao saritsampy voasokitra ianao ho anao, ampisehinao endri-javatra izay eny amin'ny habakabaka ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay ao amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehan'ireny sampy ireny, ary aza manompy satria izao Tompo Andriamanitrao dia saro-piaro amin'ny Mahandriamanitra ahy. Raha misy olona meloka amin'izany ka mankala ahy, dia ho ahafiziko izy sy ny taranany hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohaliny. Nefa kosa izay tia ahy dia mitandrina ny didiko, dia anehoako famindram-po hatramin'ny taranaka farazay. Aza manonompoana ny anarako ianao fa izao ny Tompo Andriamanitrao dia mitana ho meloka izay manao toy izany. Tsarovy ny andro sabata mba hanokananao azy ho ahy. Enin'andro ny asanao sy hanaovanao ny rahanao rehetra. Fa ny andro fahafito dia sabata voatokana ho ahy Tompo Andriamanitrao. Ko aza manao raharaha mihitsy amin'io andro io, na ianao, na ny zanakao, na ny mpanomponao, na ny biby fiompinao, na ny vahiny izay ao an-tanananao. Fa enin'andro nanaovako ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy. Dia mitsahatra aho tamin'ny andro fahafito, izany nahatonga ahy Tompo nitahy ny andro sabata sy manokana azy ho ahy. Ajao ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro iainana ianao eo amin'ny tany izay omeny Tompo Andriamanitrao ho anao. Aza mamono olona, aza manitsakitsabady ary maka vatin'olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga hamelezana ny namanao, aza mitsiritra izay rehetra ny namanao, na ny tranony, na ny vadiny, na ny mpanompony, na ny ombiny, na ny birikiny. Amen.
Dia mbola toizantsika ny vakiteny ao amin'ny epistilo any Korintianina. Korintianina voalohany, toko voalohany, andininy fa 2:20 ka hatramin'ny fa 5:20. Korintianina voalohany, toko voalohany, andininy fa 2:20 ka hatramin'ny fa 5:20. Vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny Jiosy mila famantarana, ary ny jentilisa mitady fahendrena. Fa izay kosa mitory an'i Kristy vao omby tamin'ny hazofijaliana, dia tafitohinana ho an'ny Jiosy ary fahadalàna amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voanjo kosa, na Jiosy na jentilisa, dia i Kristy, izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalàn'Andriamanitra dia endry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona. Famakinany teny soratra masina izany dia hitantsika eo amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 2 andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Jaona toko 2 andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Rehefa hitantsika izany dia vakiny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa akaiky ny Pasika ny Jiosy ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy, ary hita teo an-kianjan'ny tempolo ny nivarotra ny omby sy ny ondry sy voromailala ary ny mpanakalo vola izay nipetraka teo. Dia nanao kotopikofe izy ka nandroaka azy rehetra hiala teo amin'ny kianjan'ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary narara ny volan'ny mpanakalo vola, sady nazera ny latabatra. Dia hoy izy tamin'ny nivarotra ny voromailala, eto mivoaka ireto zavatra ireto, aza tao trano fivarotana ny tranony raiko. Ary ny mpiana na tsy ary fa voasoratra hoe ny firehetako ny amin'ny tranonao no aharitra aina. Fa namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe, inona ny famantarana asehonao aminay no manao izao zavatra izao ianao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, raha vao ity tempoly ity, ary amin'ny fahateloana dia atsangako indray izy. Fa hoy ny Jiosy, 7 taona izay no efa nanaovana ity tempoly ity, ka ianao va ahatsangana azy amin'ny hateloana? Fa ny tena no tempoly nolazainy. Ary koa, rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, dia tsaroan'ny mpianany fa efa nilaza izany izy. Ary dia ny soratra masina sy ny teny izay nolazainy Jesosy izy. Ary no nitao Jerosalema Jesosy tamin'ny Pasika, dia tamin'ny andro firavoravoana, maro ny nianarany raha nahita ny famantarana izay nataony. Fa Jesosy tsy natoky azy, satria izy nahalala ny olona rehetra, ary tsy nitady olona hanambara olona izy, fa ny tenany nahalala izay tao am-pon'ny olona. Amen.
Kristy, herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra amin'izay voa antso. Zany no afatra ho antsika, fampaherezana ho antsika, fahamarinana tolotra ho antsika amin'ity alahady izay natokantsika anokanana an'izy efatra mianadahy ho mpiray latabatra amin'ny tompo amintsika. Fanahy masin'Andriamanitra na hitaridalana antsika, azahoantsika mandray zany hery sy fahendrena izay natolotra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany. Petraka isika. Ny Andriamanitra izay tompontsika sy arahintsika dia Andriamanitra tompon'ny zavatra rehetra, satria izy no nahary azy, izy no nampisy azy. Ary raha mamaky tsara ny bokin'ny Genesisy isika, milaza ny faharina, dia taratra ao ny fahendren'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra milamina tsara, mirindra tsara. Ary raha mamakivaky ny Baiboly manontolo isika, dia hitantsika ao ny herin'Andriamanitra mahagaga izay anehoany ny mahatompo tsy toa azy, ka natao amin'ny fanekena taloha na atao amin'ny fanekena vaovao, dia nasehon'Andriamanitra marina fa azy ny hery rehetra ary tsisy mahatohitra izay tiany atao. Izao anefa, na dia niseho toy izany azy Andriamanitra tao anatin'ny tantara, dia tsy takatry ny olona, tsy neken'ny olona, no lavin'ny olona tamin'ny alalan'inona? Tamin'ny alalan'ny fisainana, izay heveriny fa fahendrena azo itokisana, azo arahina. Mety fahendrena mitovozina tao amin'ny ataontsika hoe expérience na antsontsika koa hoe mitovozina tamin'ny alalan'ny fahitana zavatra maro teo amin'ny fiainana. Mety nitovozina koa tamin'ny alalan'ny farany tantsaina izay avotran'ny siansa maro samihafa. Saingy izao, raha toa ka nahavonjy ny olona, raha toa ka nahafaka ny olona, raha toa ka nahatanteraka ny famonjena ny olona, manoloana ny fahafatesana, manoloana ny faharatsiana, manoloana ny fahalovana, manoloana ny aizina, izany fahalalana rehetra zany tsy nidina tety an-tany ny tompo. Raha ampy ny fahazavana teo anivon'izao tontolo izao, mba ampirindra ny fiainan'ny olona, tsy misy tomika, tsy misy raorao, tsy misy ady, tsy misy korontana, tsy misy arety mandringana, tsy misy ny javadoza maro samihafa, raha ampy zany. Tsy naniraka ny zanany tety an-tany ka nandao ny lanitry ny fiadanany Andriamanitra. Fa ilay Andriamanitsika dia ilay Andriamanitra mahalala tsara izay ilaintsika. Mila fahasambarana ny olona, raha vao tonga Jesosy nampianatra, dia nahariariny fa ny lalam-pahasambaran'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny lalam-pahasambaran'izao tontolo izao. Raha mamaky ao amin'ny Matthieu 5 tsika, dia hitantsika ao zany sambatra ny malahelo am-panahy, sambatra ny ory, sambatra zay heverin'ny olona tsy sambatra indrindra, notondroiny ny soratra masina fa mandray ny fahasambarana avy amin'Andriamanitra. Hafa asehon'i Jesosy Kristy raha vao nanomboka nampianatra izy ny fahamarinana izay efa nambarany tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia hoe ny fievitra tsy fievitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako.
raha tonga Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao dia nandrodana nanatsombadika ny sotoavina teo amin'izao tontolo izao natao hoe valeur nitsombadika anika ezeverin'ny olona ao ambony ay zavatra mirefarefa amin'ny tany eo anatrehan'Andriamanitra ay izay verin'ny olona ao ambany hay manandanja eo anatrehan'Andriamanitra hanika ny finoana dia ny fanekena fa izany fahendrena avy amin'Andriamanitra zany no izy zany lay tsy azo toerina izany lay ahatanteraka ny zavatra rehetra any amparany any amparany inge ny zahana hoe inona marina tokoa ny azo raisina ho fahamarinana na dia ny siansa indrindraindrindra ny fizika azo dia manaiky fa isy farany ty izao tontolo izao ty isy afarany ty tany ty ny manisa azy ny tsy hainy tsara fa dia isainy amina miliara na tahaka izao satria lalàna araka ny saina no andrefesany azy fa Andriamanitra kosa mandrefy azy amin'ny planiny ny planiny ry havana zavatra efa haintsika ange zany fa averina eto zany mba hampivohitra kosa izay maha isika antsika tao amin'ny Jesosy Kristy fa rehefa tonga Jesosy Kristy dia nampianatra antsika ny fahamarinana araka an'Andriamanitra ary manome antsika ny fahendrena araka an'Andriamanitra marihana tsara fa io fahendrena araka an'Andriamanitra sy fahalalana araka an'Andriamanitra io dia tsy ara-tsaina andeha azo lazaina hoe tsy zavatra azo raisina tahaka izao fa personne tsy azo fehezina personne tsy azo lalovina personne tsy azo tsika ampidirina anaty boîte à essai na ampidiritsika ao amin'ny laboratoire mba ho diniantsika fa izy no mandinidinika atsika mahafantatra atsika mihoatra no ny hafantarantsika ny tenantsika izy ary mahafantatra ny zavatra rehetra mihoatra no ny hafantarany sainy olombelona mahiratra indrindra ny zavatra rehetra izy ry havana ny tombontsoa lehibe zay no raisitsika ao amin'ny fananana ny Jesosy Kristy dia ity lay fahendrena mitondra famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy ihany lay fahendrena mitondra famonjena dia ao amin'ny Jesosy Kristy ihany fa atao inona famonjena atao inona fahendrena azafady raha toka hitondra antsika amin'ny fahaverezana atao inona fahendrena raha hitarika antsika ao amin'ny fahafatesana mandrakizay atao inona ny fahendrena raha ho amin'ny vetivety fotsiny ihany ka tsy hahafehezantsika na dia niaintsika azy tsy hahafehezantsika Kristy mahalala ny filananaty tena tadiavintsika fahasambarana sambatra ary zany fahasambarana izany lay very tao edena tonga Jesosy Kristy manatanteraka azy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao mizotra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay ao amin'ilay tsy misy ranomaso intsony ao amin'ilay tsy misy loza intsony ao amin'ilay tsy misy arety mandringana intsony ao amin'ilay tsy misy fahafatesana intsony zany ene ny lalana itondran'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny Kristy zany ao amin'ny Kristy tsy fahalalana ratsaino zany tsy fombafomba zany tsy fanao zany na dia fanaom-piangonana tsy fanaom-piangonana zany fa personne zay te hivelona sy hiaina ao anatintsika hanovozantsika ny tena fahendrena lalina dia fahendrena mitondra ho amin'ny mandrakizay fahendrena mitondra ho amin'ny fiainana fahendrena mitondra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao vaninandro iainantsika izao dia mipetraka ny fanontaniana ny amin'ny hoe iza indray ny firenena mahery indrindra atsoatsy
ka anjaka amin'izao tontolo izao. Quelle puissance va dominer le monde? Raha tao amin'izao ataoko tsika hoe amin'izao vaninandro zao dia mbola ekena azy. Fa mbola ny civilisation tandrefa zay mivoy ny sotoaviny. Zany neverina fa mbola mahery amin'izao fotoana matanjaka. Saingy mangorooro reo zao manoloana ny fiakarany sinoa. Avy any antsinanana indray no hipotra. Hitantsika ao anatin'izany ny fiovaovana zao amin'izao tontolo izao. Ny fandimby ireo ampira maro samihafa. Tany amin'ny ampira Assiriana, Babyloniana, Egyptiana, Etiopiana ary sinoa tamin'ny fotoanandro. Tonga taty amin'ny ampira moderna lalan'ny emperora maro samihafa ny fandimby teo amin'ny tontolo grika isika sy tontolo romana. Dia ireo emperora ny fandimby zany nanjaka tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia fantatsika ao amin'ny tantara araka ny soratra masina ny amin'ireo emperora dia ny kaisara izany. Tsy olona iray akory ny kaisara, natao hoe César, fa olona ny fandimby. Rava izany, rava. Rehefa tonga ry zareo avy any avaratra, nantsony hoe barbarianina, tonga ary dia nyrosondray ny fanjakana lehibe zay nentin'ny Charlemagne nanjaka taty Eropa. Dia tsy ho tany saiko daholo ny fandimby. Tonga tsy firenena iray intsony, fa firenena maromaro zay manana ny sotoaviny no lasa manjaka amin'izao tontolo izao. Dia mbola isy ihany indray aoriana. No isika ho avy ny sinoa, aoriana ny sinoa izay indray. Fa misy ilay anankiray tsy miova omaly sy an'io ary mandrakizay. Ary tsy vitany hoe tsy miova omaly sy an'io ary mandrakizay izy, fa naniraka ny zanany izy mba hampiorina ny fanjakana ho mandrakizay, ho rava ny zavatra rehetra. Fa misy ilay tsy ho rava fa hatsangana kosa ho mandrakizay. Tonga Jesosy Kristy hampiorina ny fanjakan'Andriamanitra ao am-pontsika, ao anatitsika. Tsarovo tsara, ny fanjakako dia tsy avy ety an-tany ny tompo, tsy avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako, fa avy any an-danitra. Mahafantatra zany ve ny kristianina? Fa Jesosy Kristy tsy tonga anjaka na dao tao fiangonana azy. Tsy atao amin'ity trano ity Jesosy ny tonga anjaka, fa ao am-poko sy ao am-ponao. Ka natao ny tempoly ity mba handova ny fiainana mandrakizay. Ary zao ny zava-mahagaga. Tsy haintsika ny mitazona an'izany. Tsy haintsika ny mitazona an'izany. Ny jiosy dia nitady famantarana. Natao hoe famantarana moa zany dia fahagagana, signe. Signe hoentina manondro hoe tiany marina. Dia nitady famantarana ny jiosy fa ny famantarana ihany ny tiany jerena. Fa ny famantarana nge raha tsy azavaina tsy fantatrao ny heviny. Famantarana ny fikirany fa tsy ny hevitra, tsy ny hevim-panahy, tsy zay ao an-damosiny. Tahaka ny olona faly nahita ny mpanao hoe ino manondro amin'ny Bordeaux dia faly izy, nefa izy tsy mandeha any, tsy tonga any Bordeaux ianao. Tsy tonga any ianao. Ka nitady famantarana. Zao anefa. Ny famantarana zay lehibe indrindra nomen'Andriamanitra ho antsika toky fa marina ary mari-potitra ny fanambarany dia Jesosy Kristy
sy ny asany. Jesosy Kristy sy ny asany, zany ny famantarana. Ary ny asan'ny Kristy, inona moa ny asan'ny Kristy raha bangona? Ny asan'ny Kristy nandrodana ny fahefan'ny Satana, ny fahefan'ny zao tontolo izao ao anatintsika. Hoy aho teo hoe tonga anjaka ao amintsika izy, tsy anjaka ao anaty trano izy, tsy anjaka any amin'ny toerana iray izy, anjaka ao am-pontsika. Ahoana ny azahoany manjaka ao am-pontsika? Androdanany ny fahefan'ny ilay nanimba ny fiainan'ny olombelona, nanimba ny fiainan'ny zao tontolo izao, ary natonga ny fahasimbana maro samihafa zay mbola iainantsika hatreto. Ry havana, zany ny herin'Andriamanitra zay tia ny tondrana sy ivelomantsika ka iazonantsika ny mandrakizay ny Jesosy Kristy. Je vais m'exprimer en français parce que je vais m'adresser à vous quatre, même si 2 d'entre vous sont malgachophones et 2 francophones. Vous savez, vous avez pris un grand risque en voulant suivre Jésus. Il y en a très peu qui ont pris cette décision. Il y en a très peu qui s'y sont engagés. Mais vous avez pris ce risque. Et pourquoi donc? Pourquoi donc? Parce que Dieu a agi en vous. Parce que Dieu vous a donné l'assurance. Vous avez rencontré Jésus à travers sa parole. Et vous avez reconnu à travers sa parole, à travers ses œuvres, vous avez reconnu en lui le Sauveur et le Seigneur. Alors, j'ai utilisé un mot inadéquat. Vous avez pris un risque. Vous avez pris l'assurance. L'assurance tout risque, avec un grand T, avec un grand O, avec un grand U et un grand T. Mais attention, l'assurance tout risque, pour la maison, pour les véhicules ou pour autre chose, nous amène quand même vers des éventualités qui ne sont pas positives. Mais l'assurance tout risque que vous avez pris, elle est en Jésus-Christ. Et il vous a dévancé. Il a souffert avant vous pour porter vos souffrances, pour porter avec vous les souffrances. Il est mort avant vous pour donner un sens à votre mort. Et il est ressuscité pour vous signifier que ce n'est pas la mort qui a le dernier mot. Le risque, c'est Jésus. Le risque, il l'a pris sur lui. Vous n'avez pas pris un risque, vous avez pris une assurance. L'assurance sur la vérité, Jésus et la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, elle est, même si les gens l'ont reniée, considérée comme une folie pour le monde, pour les Juifs, comme un objet de chute. Mais, comme le dit l'apôtre Paul, même ce que nous considérons être la sagesse suprême en ce qui concerne l'homme, elle est encore en dessous de la folie de Dieu. Alors imaginez la sagesse de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire. Si la folie de Dieu est encore supérieure à la sagesse suprême de l'homme, imaginez la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu est en Christ. C'est le Christ lui-même. Vous n'avez pas pris un risque, vous avez pris l'assurance.
Vous savez que les puissances dans le monde en tremblent devant. Si jamais un terroriste vient là, avec un Kalachnikov, qui ne va pas trembler? Alors que c'est juste un outil. Et comment imaginer la puissance entre les mains d'une superpuissance comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Russie ou comme l'Europe? Mais même la faiblesse de Dieu est supérieure à ce qu'on appelle la plus puissante des puissances. Si la folie de Dieu ou la faiblesse de Dieu est plus puissante que toute autre puissance, imaginez la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu est en Jésus-Christ. Et vous savez, Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qu'on va appeler. Jésus-Christ est celui qui habite en nous, Emmanuel. Vous n'avez pas pris un risque. Même si par rapport aux autres, par rapport aux gens, la foi est un risque. Vous avez pris l'assurance. Cette assurance qu'on appelle la foi, comme quoi rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Aucune puissance, aucune sagesse. Araka izany ry havana ny safidin'i Jesosy Kristy dia safidy mazava, nisokafany lalana. On a besoin de démonstration. Mais quand on sait exactement, quand on a l'assurance de la connaissance, on n'a pas besoin de démonstration. La démonstration, c'est pour ceux qui doutent. Descartes nous a appris ça. Mais pour celui qui a l'assurance, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de signe. Jésus suffit. Et c'est notre leitmotiv. Jésus suffit. Si la faiblesse de Jésus est plus puissante que toute autre puissance, j'ai la puissance de Jésus. Vous avez la puissance de Jésus. Si la faiblesse de Dieu est encore, non, si la sagesse, la folie de Dieu est encore plus sage que la sagesse humaine, imaginez la sagesse de Dieu en Jésus-Christ. Jésus suffit. Jésus est notre assurance. Aokitsangana isika ndray ny fitahiana. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina anareo amin'ny tena finoana. Ary indrina anareo an'i Kristy ka tsy misy na inona asaraka anareo amin'ny fitiavan'i Kristy, fitiavan'Andriamanitra amin'ny Kristy, ary tsy misy na inona asakana anareo izotra ao amin'ny lalan'ny mandrakizainy izay fanampanantenainy. Ary izy no antoka. Fefa maty Kristy nefa nitsangana tamin'ny maty, ho fandresena ho ahy sy ho anao, matiky azy ataony tanteraka. Amen. Petraka isika.
ndeha raha mitsangana isika anambarany finoantsika an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ka miara-manonina ny fanekam-ponona nisianina isika. Isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary mino an Jesosy Kristy tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao rehetra izao. Noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika, dia nidina avy any tantry izy, ary natao mifanahy masina nofo, avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombo natao amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Pônty Pilato izy, nijaly izy ary maty ka nalevona. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary nipetraka ao an-tananakavanan'ny ray. Avy any eviny indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaoana sy hankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, izy dia niteny tamin'ny vavany mpaminany.
isika mino ny fiangonana iray miorona amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Izao dia tonga amin'ny fotoana izay anokanantsika ireto katekomenina ireto mpandray ny fanasan'ny tompo vaovao isika. Mangataka anareo ny efatra mianadahy mba hitsangany ety anoloana. Ry havana malala noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondran'ny fiangonana dia fifalinantsika anio ny andray reto rongonjena izay anampy ny tompo isan'andro isan'ny fiangonana ireto. Vavolombelon'ny fanekeny reto olo-reto ny antso sy ny fitiavan'ny tompo azy isika ary miombona amin'ny fahatsiarovana hanao avao koa nefa ny antsoina sy nandraisana antsika tsiraray avy ka nanaovantsika ny fanekena teo mason'ny fiangonana. Raha manatanteraka izao fanokanana izao isika dia efa misy pakasary izay natokany fiangonana mba tsy atonga antsika hivezivezy ka ho antsika izay tia haka sary dia eny am-pitoerana ihany isika na maka toerana iray dia tsy mihetsika amin'iny toerana iny fa ny sary rehetra izay mirakitra ny fanokanan'izy ireo dia azontsika alaina ao amin'ny sitan'ny fiangonana ny tramokalan'ny fiangonana rehefa avy eo fa afaka maka zany ao isika. Eny toerana ihany isika na maka toerana manokana dia tsy mihetsika fa ny eto anoloana dia natao ho an'ny tokanana sy ny mpanokana. Misaotra tompoko. Aokary isika ampiray ny fontsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisantsika ireto avantsika ireto mba ho isan'ny tenan'i Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina. Efa nampianarina ny fotompona kristianina araka ny soratra masina izy ireo ary manatanteraka ny fanekeny teo amin'ny batisa. Aokary hiara-mivavaka isika. Ry iray mandrakizay eo misaotra anao amin'ny fonay manontolo zahay. Sitraka ao mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba amin'ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsony fitiavana anatiny anao. Andriamanitra tsara sady mahatoky ianao, nino ny fanambaranao zahay. Teo mibatisa dia nanokana ny zanakay ho anao zahay ka nangataka ny iritsahan'ny fahasoavanao aminy. Dia nampianarina ny filazantsaranao izy ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azo amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa niranonao. Ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalahana ny lalana izorany dia indro tonga eo anatrehanao mba hanambara ny finoany. Tompo, enory ny vavaka rehetra miakatra eo aminao azy ireo ary raisy koa izay rehetra nio ho amin'ny firaisana masina aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatahana izany. Ho azy eny ary ho anao ray any an-danitra soan'ny fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao dia mangataka nireo mpiara-miasa mirahalahy Andriamatoliva Raversona sy Toky Rakotondrainy mba hiakatra ety anotrina ireto katekomenina ireto. Dia ataontsika ny hira fa 946 446.
hoy ny tompo izaho ny mpiandry tsara miaina raha misy olona tanaraka aoka izy andalotena tsy tona ny azo fijaliana ka naraka fa na izana izany tamontsy miainy dia avery azy fa na izana izanao averin'ny aminy dia azo zany fa inona moso azo olona raha maromazo izao kanefa avery ary inona men'ny lotakary fa na izana no sitrapony raiko izay ny an-danitra dia izy ny raha lako sy anabavika ary reniko ny tompo ary amin'izany nazovonao anakay eo anatrehan'ny olona dia ke kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay ny an-danitra fa nazovonao andahy eo anatrehan'ny olona ho lavika kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay ny an-danitra mangataka aminareo ary zay ry izy efatra mianadahy mba hamaly ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra teo anisany ianareo va mino an'Andriamanitra paharentsika sady raintsika any an-danitra zay tiantsika ka nanome an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana zay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika mafimafy mino an Jesosy Kristy zanany zay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianareo moa ianareo va manaiky ho an'ny tenanareo ny faneken'ny batisa zay andraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina ka ho tian'Andriamanitra sy hakatony sitrapony ary atsiaro fa ny vavaka sy ny famakinan'ny baiboly ary ny famonjenan'ny fanampam-pivavahana sy ny fanasana masina no adidy sady tompontsoa mino zany va ianareo aokary androso amin'ny fanambarana pahabe maso ny finoanareo sy ny fanekenareo ny tompo atrehan'izao vavolombelona izao ianareo rehefa voantso ny anaranareo raha lambo arivony tamby Lorianina Oabolana toko 7:5 sy 5 matikian Jehovah mifonao rehetra fa izy miankina amin'ny fahalalanao maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy andamina ny lalanao eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izao raha lamboary vony tamin'ny Lorianina dia manaiky marina sy mino fa Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy voavelany ny eloko ary azoko ny famonjena ekeko ny hotisy hanompo azy aho amin'ny foko rehetra noho ny fitarian'ny fanahy masina ka zoto hivavaka sy hamaky ny baiboly isan'andro arak'izay azoko atao anoho ny fitondranao amin'ny FPMA ary hanaja ny hevitra tapaky ny komity sy ny fivorian'ny mpandray ny herin'Andriamanitra no iankinako antanterahako izany amen noho izany fanekena nataonao teo zany raha lambo arivony tamby Lorianina dia amin'ny anaran'ilay sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray ny fanasan'ny toko miaraka aminay ary Andriamanitra raitsy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizinao amin'ny fahazavan'ny mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao amen tsangana ary mahireza sy mahatanjaka fa mombanao tompo Korotsianina faharoa toko 5:7. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izao andriambola norositraka da ny leçon dia manaiky marina sy mino fa Jesosy no tompoky sy mpamonjy
ahy voavelany eloko ary azoko ny famonjena. Ekeko ny hotia sy hanoko azy amin'ny foko rehetra ary noho ny fitarihan'ny fanahy masina ka azoto hivavaka sy hamaky ny Baiboly isan'andro araka izay azoko atao. Hanohan'ny fitondrana ao amin'ny FPMA ary hanaja ny hevitra tapaka an'ny komity sy ny fivorian'ny mpandray. Ny herin'Andriamanitra no iankinako, antanterahako izany. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo izany Andriambolan'olo sitraka Danielson. Dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, no tsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Raelson Tsiresi. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En présence de Dieu et de son Église, je confesse, Raelson Tsiresi Gabriel, et crois que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Il m'a pardonné de tous mes péchés et m'a offert le salut. Je m'engage à l'aimer et le servir de tout mon cœur, sous la conduite du Saint-Esprit, en m'efforçant de prier et de lire la Bible tous les jours autant que je peux. Me soumettre à l'autorité de toutes les instances de la FPMA et à respecter les décisions de la direction et de l'Assemblée générale de la FPMA Toulouse. Je m'appuie sur la puissance de Dieu pour réaliser tout cela. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo izany Raelson Tsiresi, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, no tsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasanay ianao handray ny fanasan'ny Tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra Ray sy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, izy ny hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanja fa mombanao ny Tompo. Ranay vozanany Emeric. Colossiens 3:12. Dieu vous a choisi, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux et patient. En présence de Dieu et de son Église, je confesse, Ranay Vuzanan, Emeric Rassoandek, et crois que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Il m'a pardonné de tous mes péchés et m'a offert le salut. Je m'engage à l'aimer et le servir de tout mon cœur sous la conduite du Saint-Esprit, en m'efforçant de prier et de lire la Bible tous les jours autant que je peux, me soumettre à l'autorité de toutes les instances de la FPMA et à respecter les décisions de la direction et de l'Assemblée générale de la FPMA Toulouse. Je m'appuie sur la puissance de Dieu pour réaliser tout cela. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo izany Ranay vozanany Emeric, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, no tsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasanay ianao handray ny fanasan'ny Tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra Ray sy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanja fa mombanao ny Tompo. Mbola hiara-mivavaka isika ry havana. Tompo Andriamanitra eo misaotra anao izay no ity ora nomenao iainanay eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao raha eo reto mpanomponao reto, izay vao avy nanamafy ampahabe maso ny fanekeny taminao. Ianao Tompo ny antso azy,
ary namaly zany antsonao zany izy ko taio ny fanapa-keviny mba hitoetra amin'ny fatokinanao meo azy ny hery aharetany amin'izao noho ny fanahinao masina ary ianao ihany nao ka nomana azy anatina latabatra masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, ataovy matanjaka ny finoany, ataovy tsy azozongozonina ny fanantenany, ary ataovy mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany, ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrihan'izao tontolo izao, ho vavolombelona amin'ny teny sy amin'ny asa. Dia mivavaka aminao izay Tompo, mba homeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjana ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenainao ho an'ny zanakao rehetra. Eno izay ray ny famindram-po, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mahalalana mpamonjy anay, noentinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpandray fanasan'ny Tompo vaovao, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany, dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Amen. Ary sika ho fandraisana azy ireo dia mitehaka. Izy reto moa dia iray tarika ihany tamin'ireo katekomena 12 menada zay nitokanantsika tamin'ny volana oktobra tamin'ny taona lasa. Ka ny anaran'ny tarika na ny nom de promotion zany dia hoe fitahina, bénédiction. Ka dia tsofinay rano ianareo mba handray fitahina be dia be ao amin'ny Tompo ary hahatonga anareo koa tahaka ny Abrahama ho fitahina ho an'izay rehetra mifanerasera aminareo. Dia zao dia anao hira izy efatra menada. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne soient pas perdus mais vivent éternellement.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne soient pas perdus mais vivent éternellement. Car Dieu n'a pas envoyé Jésus son Fils pour juger le monde, mais pour sauver le monde par lui. Il est mort pour laver nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne soient pas perdus mais vivent éternellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne soient pas perdus mais vivent éternellement. Car Dieu n'a pas envoyé Jésus son Fils pour juger le monde, mais pour sauver le monde par lui. Il est mort pour laver nos péchés. Amen. J'aimerais remercier, au nom de nous les confirmés, remercier l'ensemble de l'FPM à Toulouse, du corps de l'ensemble de l'FPM à Toulouse de nous avoir permis de nous confirmer aujourd'hui. Comme on sait, cette année a été difficile pour nous tous, particulièrement pour nous. Elle a été rude d'épreuves et Dieu nous a amenés aujourd'hui pour vivre ce moment. On a réussi à aujourd'hui confirmer notre assurance, cette assurance que Dieu nous a permis d'avoir devant vous. Et gloire à Dieu de nous a permis de nous faire confirmer et d'être enfin un membre responsable de l'FPM à Toulouse. Merci. Donc c'est au nom de l'Église que je prends la parole pour vous féliciter premièrement, vous quatre aujourd'hui qui avez témoigné de votre engagement envers le Seigneur. Donc l'Église est ici présente et tous ceux qui n'ont pas pu venir pour les raisons sanitaires, qui sont chez eux actuellement et qui suivent ce culte grâce à la technologie,
recevez nos sincères félicitations pour cet engagement. Et c'est un grand témoignage que vous avez montré aujourd'hui au sein de l'Église, au sein de la STK dont vous êtes membre, au sein de votre famille. Et pour cela, donc, gloire à Dieu, puisqu'on a de nouveaux membres responsables dans l'Église, et c'est vraiment une victoire pour l'Église. Et c'est le fruit de l'enseignement pastoral et de son équipe qui est la preuve de ce qui se passe aujourd'hui. Dieu est fidèle à sa parole. Comme tu as dit, comme vous avez dit tout à l'heure, cette année a été particulièrement difficile. Et vous avez montré de la patience devant la crise sanitaire, n'est-ce pas? Selon sa parole, dans 2 Timothée 3, 14, il est dit « Mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées, sachant de qui tu les as apprises. » Et vous avez été patient parce que c'est depuis Pentecôte dernier que vous aurez dû être confirmé. Et par la grâce de Dieu, ça ne se fait que maintenant. Et nous le louons pour ça. Nous le louons parce qu'on aurait pu être confinés comme d'autres régions de la France, mais on ne l'est pas. Donc c'est la volonté de Dieu et on l'accepte et on loue le Seigneur puisqu'on a de nouveau engagés envers le Seigneur. Donc encore toutes nos félicitations et nous prions pour vous, pour votre nouvelle vie de chrétien et soyez fermes dans la foi. À Dieu seul soit la gloire. Tsy afaka miara-miteny daholo tsika hoe à Dieu seul soit la gloire na voninahitra ho an'Andriamanitra rery amin'ny alalan'ny tehaka, tsy bravo zany iny akory fa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Zany moa dia hitantsika ao amin'ny salamo zany, acclamer le Seigneur avec des cris de joie. Zany ny fanaon'ny Israélita taloha, ary mila ianarantsika ihany fa indraindray adino ny fomba ny tandrefana izay nitondra ny fivavahana tany amintsika. Izao dia miomana ho amin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo isika. Ny tompo ny manasa antsika. Koa ataontsika ny hira fa 292 ka eo amin'ny fandraisana dia izy 4 menada no tolorana voalohany. Zay vao tolorana isika rehetrarehetra ary miaraka mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka ihany isika rehefa tafaverina ety ny dekona. Ataontsika ny hira voatondro dia mangataka ny dekona mba hiakatra ety.
ankavitsika sy ny akavanantsika isika manonona ny fiadanany tompo ho amin'izy ireo koa. Ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avia, araoko izay mare anao hoe avia, areoko avy izay mangetaheta, ary izay mety aoka izy isotro maimaimpona amin'ny ranonaina. Asandratony fonareo ho eo amin'ny tompo, aoka ody raintsika ny tompo andriamanitra. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny soaranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay sy nanolo tena hamonjy anay, amin'ny alalan'ny koa ny deran'ny anjelin'ny fiandriananao, hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tavatra, ary iarahany fiangonana any an-danitra sy aty an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary izay koa ankehitriny tompo, dia miara manandratra ny feonay aminy, ka mifanajana lehibe no hideranay hoe masina, 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 Jehovah ry kristianina malala, aoka angina eo anatrehan'ny tompo isika, ka iaino sy eritreritra tsara ny teny milaza ny amin'ny nanorenan'ny tompontsika izao fanasana masina izay anasany antsika izao. Fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny alina iny izay namadia anazy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka ho izy, ity ny tenako ho anareo, izao natao fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia ho izy, ity kapoaka ity nilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao natao fahatsiarovanahy, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Mipetraka ny fiangonana. Ry kristianina malala, arak'izany teny fanorenana sy fampatsiarovana izany, dia aoka isika atsiaron'i Jesosy Kristy, ilay maty misolo antsika, ary nitsangana kosa ho fanamarinana antsika. Izany ny fanatim-pihavanana lehibe natolotr'Andriamanitra antsika, ka dia ara-misaotra sy hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay tompon'ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahatra, dia nomenao ny zanaka lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Rainay any an-danitra, ndreto izay manao teo anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesana, ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandro sy mitalao ny fiverenany izay. Ankehitriny ary raha io, haidiny ny fanahy masina mba hamen'ny fonay, ka andraisany tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao, miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy tompo, izay izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabo-batrao masina, dia mangataka mba hampiraisinao aminao tahaka ny sampana mivoaloboka. Ampianary ifankaty tahaka ny tiavanao anay izay, ary aok'izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao, dia ianao izay mara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
ary satria efa manana ny Kristy ao anaty isika, satria zanak'Andriamanitra isika, dia zany no ahafahantsika manonona ilay vavaka nampianarin'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra antsika manao hoe rainay ô zay ny an-danitra, ho masinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay n'io izay anasa azo ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka hiara-mitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa isika izao na dia maro aza dia tena iray ihany, satria samy nandray tamin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapako ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, dia ny rano ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Hoy ny tompo, andeha efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Manao ny hira fa 5:520 isika, dia mandeha manolotra ny mofo sy ny kapoko amin'izy efatra menadalo izahay, dia avy eo amin'izay vao manolotra ho antsika rehetra zay na efa nahazo dia mipetraka mba azahoany ny dekona mahita izay mbola tsy nahazo. Ny tsy mpanay fanasan'ny tompo moa dia afaka mipetraka. Ataontsika ny hira voatondro. Tohizatsika amin'ny 7:100. Oh
fanomezantsika amin'ny andininy faefatra aoka iara-mitsangana ny mpandray fanasana tompo. Hoy Jesosy tompo, sotroinareo rehetra ity fa ity no rako zay omena ho anareo. Zafady nofo ny voalohany. Hoy ny tompo, raisoano ity ny tenako zay omena ho anareo, zao no ataovy fahatsiarovanay. Hoy koa ny tompo, sotronareo rehetra ity fa ity no rako, dia amin'ny fanekeny vaovao zay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy fahatsiarovanay na ovinana misotro ianareo. Jesosy Kristy tompontsika zay voaomby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rary zay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy eneno ampahery sy aro anareo amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo ane ny fiadanana. Mipetraka isika, manao ny hira fa 5:7 isika, dia ho tatazana ny rakitra fandraisana. Mariana fa ny kapoaka, dia rehefa mivoaka eto isika no angonina ery amin'ity voahana zany fa ny rakitra fandraisana zao no tatazana, ataontsika ny hira 5:7. Mialatsiny fa diso ny filazana, tonga dia ny rakitra zany no tatazana zao ka dia ataontsika ihany atambatra zany ho rakitra iray ihany ny rakitra voalohany sy faharoa ary ny rakitra fandraisana fanaontsika atambatra ho rakitra ray ihany, zany hoe tsy ny anankiray ihany akory ny alefatsika fa atambatra ho izy rehetra. Ataontsika ny hira dia ho tatazana ny rakitra. E
Mbaramitsangana isika nolotra ny rakitra ry tompony arena o. Petraka isika. Zao dia tonga amin'ny fotoana filazan-draharaha isika mangataka ny tompony anjara amin'izany mba androso. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Vaovao faritana, V3e fatsanina. Mbola mitohy ny fanentanana amin'ny souscription ho fanohanana ny projet mpitandrina matianina eto amin'ny faritany Antsimondrefana. 300 € isam-bolana no anjaran'ny Tafy Toulouse ary fandraisana anjara amin'ny vatsy fivelomana izany mpitandrina izany. Isy formulaire na souscription fianona ho an'izay maniry andray anjara amin'izany asa lehibe izany. Anokana fotoana isika ny alahady 20 Martsa mba ho fanentanana antsika rehetra amin'izany. Amin'ny volana Mai no manomboka maka amin'ny postra ny mpitandrina izay voafidy eo, efa nifarina tamin'ny taloha ny acte de candidature. Isy flyer azo alaina rehefa mirava isika. Vaovao tafo. Inona no asarakay amin'ny fitiavanao Jesosy? Fahoriana ve? Sa ia? Fahantrana sa famonjam-po? Tsia, ry Jesosy tompo be fity, izaho tsy mivadika aminao fa mandrakizay doridory. Izaho dia anaraka anao. Firana fa 420 sy 700. Olona tsy nitonona anarana nanolotra rakim-pisaorana 100 €, 50 € ho an'ny trano fiangonana ary 50 € ho an'ny mpitandrina. Permanence pasteur. Afaka mandray olona ao amin'ny biraono ny mpitandrina isaky ny talata manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro. Izany dia mitohy na en journée continue. Mampatsiahintsika fa mila hajaina ny geste barrière mandritra izany fiainana izany. Mila miantso antaroby maka rendez-vous izay maniry hiaona amin'ny mpitandrina. Fisaorana. En ce jour où le Seigneur a rappelé à lui notre maman, mamie, belle-maman, tati, aimée Razavtienu, vous avez prié pour elle. Vous avez eu la délicatesse de nous témoigner par un geste personnel la part que vous prenez à notre peine. Merci au pasteur et à l'Église, à la section SVK. Merci pour votre soutien, merci pour vos fleurs, merci pour vos mots et toutes vos marques de sympathie. Nous en avons été profondément touchés et tenons à vous dire notre profonde gratitude. Que Dieu, plein de grâce, vous accorde sa paix. Famangina Manzou. Ny famangina ny fianakaviana Rasoarahona Andro Simao namoy ny reniny ary ny fianakaviana Rajonarson Eritsy Oly namoy ny rainy dia ho tanterahana ny alahady 14 Martsa amin'ny heriny anio. Sampana vehivavy kristianina. Ny sataona ny sampana vehivavy kristianina dia ho tanterahana ny sabotsy 13 Aprily ary ny alahady 14 Aprily ho avy izao. Isy fiofanana tarihan'ny mpitandrina Élisée Andriamiandra ny asabotsy tolakandro izay miompana ny lohahevitra no fidiana dia ny Salamo fa 7:30 andininy fa 4:40 manao hoe ideranao aho fa matahotra sy mahatalanjona no nanaovanao aho, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Ho fanohanan'ny asan'ny fiangonana dia
anatanteraka vente de miel direct au producteur ny sampana ka any an-tanana antsika mba handray anjara amin'izany. Miel toute fleur, miel de châtaignier, miel de forêt. Fandraisana anjara 5 € ny pot de 250 grammes. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany izay tompony asa. Sampana lehilahy kristianina. Ao anatin'ny fankalazana fa 5 taona ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny Tafy Toulouse. Izany dia ho tanterahana ny sabotsy 10 sy ny alahady 12 aprily. Misokatra ny fisoratana anarana amin'ny jobily mariage izay nahatratra 20 taona sy mitohy taona miakatra. Noho ny tsy fahatanteran'izany tamin'ny taona lasa dia ampiarahana amin'ity taona ity ny fankalazana. Ny diakonina mpiandraikitra ny vala no handray ny anarantsika amin'izany na koa afaka manantona mivantana ny birao SLK. Tsara ho fantatra fa ny mariage voamasina tany am-piangonana na ny mariage religieux ihany no afaka ankalazaina. Trano fiangonana, ny fanoratana ny vina hitondrana ny projet no tanjona manaraka ary arahan'ny fananganana commission izany. Mitohy hatrany ny fanohanana ity projet trano fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanomezana na tonom-bola. Ny numéro IBAN sous compte FPMA Toulouse dia hitantsika amin'ny soratra. Manentana antsika koa anohanam-bavaka izany asa goavana izany. Étude biblique, misy ny étude biblique ny talata 7 martsa 2022 amin'ny 7 alina amin'ny alalan'ny visioconférence. Diary, ny fampoam-pivavahana amin'ny alahady 14 martsa dia manomboka amin'ny 10 sasany maraina any amin'ny Vieux Temple. Misaotra antsika ny haino hatramin'ny farany ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fanaontsika ny miaraba ny vahiny izay sendra mandalo na tonga eto. Raha misy amintsika zao vao tonga miaraka aminay eto dia angatahana hitsangana arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'ny Tompo. Dia faly zay miaraba sy mandray anareo tonga soa eto amin'ny tafo FPMA Toulouse. Ery lehibe ho anay ny fanatrehanareo satria nanampy anay, nanampy isa kanefa koa ny fanahinareo, ny vavanareo, ny aranankalaza teto ary miara manandratra vavaka dia ery lehibe ho anay zany. Misaotra tompoko makasitraka ny famanginareo anay ary tsarovy fanao vinana no mandalo eto anareo misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia mitsodrano anareo zay. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ne omba sy tahy. Atanteraka soa ny antony natongavanareo eto ary indrindra mbola hitantana anareo na iza aleanareo ka ho fian'ny fitahiny ary ho tondraky ny fiadanany. Dia mirary soa tompoko, misaotra indrindra. Fanaontsika koa miarahaba no zoky olona izay nahatratra ny tsingerin-taona naterahany tamin'ny volana lasiny. Misy Andramatoa Rakotonirina Joséphine. Tsy manatrika antsika eto izy noho ny tsy fahafahana kanefa dia miaraka amintsika eto ka dia arabainy ianao tompoko. Nahatratra ny tsingerin-taona naterahanao indray ary dia mirary soa indrindra anao ny fiangonana manontolo. Ny teny izay entinay mampahery anao dia izay voasoratra amin'ny Isaia fa mandra-pahantitra dia tsy miova aho. Zany nitondra, zany nitrotro, zaho ny sahirana. Lay Andriamanitra tsy miova maly sy anio ary mandrakizay dia mitondra antsika ary mitovy ny fitantanany antsika. Natanjakintsika na osa, natanora antsika na lehibe na antitra, tsy miova izy. Tsy miova amin'ny fahatsarany, tsy miova amin'ny fieritreretany antsika. Ka dia izy ange mbola tanteraka anao amin'ny zavatra rehetra, hitombo fifaliana ary indrindra ny fiadanany ombanao isanandro avaoziny isa-maraina. Dia mbola hiara-mivavaka isika. Tompo misaotra anao zay noho ny ampanomponao izay nitahinao ary mahatratra indray ny tsingerin-taona naterahany tamin'iny volana iny. Miombona amin'izay Tompo makasitraka anao, midera, mame voninahitra ary manandratra ny anaranao avy indrindra.
noho ny famindram-ponao lehibe, noho ny fahasoavanao ary ny tantananao sy ny arovanao azy, indrindra manoloana izao aretina mianaka manerana izao tontolo izao dia Covid-19 zany. Dia hivavaka aminao zay ho azy, mba ampitoerinao amin'ny fifalianao Tompo, na eo aza ny zava-manahirana zay lalovany ankehitriny, ataovy matoky anao izy, ary ataovy tanteraka amin'ny teny soanao fa tsy miovy anao amin'ny fitondrahanao azy sy ny akaiky azy rehetra, tsy miovy anao maly sy anio ary mandrakizay. Ka ninona iriny fony, ninona tsara, ninona kasitrahana, ninona mateidera Tompo, tanterao ampanompo vavinao zany, ary aoka hifaly mandrakariva eo anatrehan'ny taranaka sy ny faramandimby izy noho ny fitahinao mananambiampy. Dia anao derinao ny ajan'ny voninahitra, ny fitahinao kosa aoko feno tsy anombinana ho an'izany mpanomponao sady zokinay izany. Minaratsoan'i Jesosy Kristy. Amen. Mbola hiara-mivavaka isika ry havana. Misaotranao zay Tompo fa navelanao ny ombona teto, nanokana ireto katekomenina 4 mianadahy ireto. Misaotranao zay fa manana antoka lehibe ao amin'i Jesosy Kristy, lay herinao sady fahendrenao, izay fahendrena mitantana anay sy mitarika anay ho amin'ny tsara, ary hery izay miaro anay sy mahatanteraka anay koa manoloana ny ady izay tsy maintsy atrehina. Dia rainay ianao fa mahagaga ny fitondranao, ary ankehitriny tea metraka ambany fitondranao koa zay ireo namanay, ao ireo sahirana amin'ny karazam-pasahiranana maro samihafa. Ianao mahita azy reny, meo zay tandrify azy Tompo, na mpianatra, na mpiasa, na tsy anasa, na antitra, na tanora, na olon-dehibe, na ankizy. Mivavaka aminao zay ho an'ireo marary, na ny amin'ny hopitaly zany na ny tokantrano, tsaronay eo amponay ao Tompo, ary apetraka eo am-pelatananao. Ianao no hitahany fitsaboana, ary ianao lay mahay manao mihoatra no zay ny olombelona sy hain'ny fanafody, no angatanay anatsotra ny tananao, anome fanasitranana ho an'ny havanay. Mivavaka aminao zay ho andreo namoy havana, ampionony amin'ny fampiononana avy amin'ny Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty. Mivavaka aminao zay manoloana izao valanaretina izao, mba hanafangananao Tompo ny ahafahana miady sy mandresy zany valanaretina zany, ka dia isaoranay sady ianao ny amin'izay efa atao, ary mbola isaoranay ianao zay mbola ataonao noho ny fitahiana, ka hanampinao ireo manam-pahaizana, hanampinao ireo mpitondra sy manam-pahefana. Mivavaka aminao zay ho an'izao tontolo izao, mba hoeniky ny filazantsaranao, ary indrindra Tompo mba hay ahitany Kristy, ka ampiorina ny fiainana sy ny fiainan'ny firenena ary ny fiainan'izao tontolo izao amin'ny fahendrena lalina izay ao aminao Andriamanitra. Mivavaka aminao zay ho an'ity firenena mampiatrano anay ity, mba hitoetreto ny fiadananao ka hiadananay araka ny teninao. Mivavaka aminao zay ho an'ny Madagasikara tany razanay, mba tahinao ny ezaka tsara rehetra, omenao an'ny mpitondra ny fahatahorana anao sy ny fitsinjovana ny vahoaka, ary menao ny vahoaka ny firaisana, ary indrindra meo azy tsiraray araka izay tandrify azy zay ilainy Tompo, azo ho ny miaina ampiadanana. Dia tahio Tompo ny ezaka rehetra ho amin'ny fandripahalemana, ho amin'ny fandalalan'ny rariny sy ny hitsiny eo amin'ny firenenay. Ianao Andriamanitra, Tompo ny hery rehetra angatanay mba hiditra antsehatra amin'izany. Dia tany mbavaka aminao ny fiangonana manerana ny tany, mba ambininao ny asany, ary ataonao vavolombelona mahatoky. Tahio ny FPMA, ny tompona andraikitra eo anivony, ny faritany atsimo andrefana, sy ny ezaka ary ny asa zay nataonao eo antsorony, ary ny FPMA Toulouse, indrindra manoloana ny ezaka trano zay napetraka ao eo anivonay, asa lehibe, kanefa kosa manana anao zay lehibe lavitra noho zay mety vesatra entinay. Misaotranao zay mitantana anay amin'izany, misaotranao zay mampahery anay amin'izany, ary misaotranao zay mahatanteraka izany ho voninahitry ny anaranao. Maro ny tiana angatahana, nefa foy ny fisainanay ary votsany vavan'ny mpanomponao, ka zay rehetra tokony ho an'ny tsirairay avy, tokony ho an'isa tokantrano, ary tokony ho an'ny fiangonana, tsy voatononay amin'izany mivavaka izany
ankinonay amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy. Dia derainay ny anaranao ray zanaka fanahy masina. Amen. Mamarana ny fotoana isika ry havana ka tsy afaka mandray tananareo avantsika moa isika, fa rehefa mirava kosa dia lolalana izy amin'ny fanaovantsika ny 7 amin'ny hira faraika sy 700 dia ijoro ery zay ary dia mandalo isika fa miarahaba amin'ny analan'ny maso amin'ny endrika miramirana. Zany ny arabantsika azy ireo sy irariritsika soa ho azy ireo, tsy mifankasiko tsika, tsy mifandray tanana isika, fa afaka mifampitsodrano sy mifaniry soa kosa. Iara-mitsangana isika hanao ny hira faraika sy 700 ny 1 mialoha ny 4 sy ny tsodrano ary ny 7 aorianany 4 sy ny tsodrano. Tsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra, aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara sy mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary mitolokina-panahy, mihira amin'ny fahasoavana amponareo an'Andriamanitra, ary ninonino nataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany rehetra zany, ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Ho aminareo any eny Tompo, ianareo aneny Tompo ka iaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka iatra anareo, anandratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka nome anareo fiadanana. Alleluia, alleluia, alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manomponotompo. Ataontsika ny 7. Thank you.